Koa ny hetsika izay natao indrindra nanampiana ireo ray aman-dreny sahirana manana zazalahy tokony atao asoavana teny amin'ny commune Ambohimanga Kely Tendry izao moa natao dia mba hanampiana araka ny efa nambara teo ireo ray aman-dreny sahirana asoavana izay fomba malagasy efa fanao hatramin'izay. Nahazo tombony tamin'ny fanatanterahana ny didipoitra Vaobe ireo mponina eny anivon'ny commune Ambohimanga Kely ny omaly. Ankizy miisa 20 araka izany no natao famorana Vaobe ary ireo ankizy avy amin'ny fokontany tena sahirana sy mila fanampiana no nahazo anjara tamin'izany. Hetsika ataon'ny commune Isatony izy io zany mba ho fanampiana ireo voaka sahirana, fanampiana ara-tsosialy zany ohatran'ireny hoe fanomezana sakafo miveantsy rehefa fotoana ry dia fotoana ny ankizy koa zao hoe raha tsika mahafantatra fotoana zaza. Ireo izao dia hitanareo amin'izao fa ankizy 20 no natao ka raha ohatra zao zany tsy nanao ny commune dia mba ho aiza ireo ankizy ireo satria ireo enti manana indray aman-dreny tsy manana mihitsy dia ny commune zany miantoka ny lany rehetra na amin'ny fanolotera na ny kilalao omenan'ireo ankizy dia ny commune no miantoka ny lany rehetra fa indray aman-dreny dia mba mahavita sy ny zaza izay mifandiriana isataona izay dia manoatra zao izay zany tsy nanavaka an'izanizy fa nandefa anarana teny amin'ny fokotany hoe izay zaza atao fomba zaza dia misoratana any amin'ny fokotany dia ireo no entina nakaty fa izay tsy nanavaka mihitsy na zanaky ny manana na zanaky ny mantsa fa dia soratra anarana eny amin'ny fokotany daholo azy zaza atao forazaza fo. Ankoatra ny fanatanterahana ny famorana dia nanolotra fanomezana sy kilalao an'ireo ankizy izay vao vita didipoitra ny ben'ny tanànan'ny commune Ambohimanga Kely. Mbola hitohy hatrany ny tenany ny fanampiana ny mponina amin'ny alalan'ny fanitarana ny sekolim-panjakana eny an-toerana satria mampitombo isa ihany koa ireo mpianatra.